antsika vahoaka Antananarivo sy ny manodidina vahaony oloko vahaony fotoana lehibe sy goavana hanapatapahana hanongotana ireo foty sy avy amin'ny fanompo-tsampy ozon'ny olona manakatao tsapanao rava ny fiainanao ny totonga fotoana lehibe sy goavana izay notendren'Andriamanitra manokana ho anao sy ny akonanao sy ny fiainanao manokana manomboka ny sabotsy fa fitony volana novambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter Andrefanambojanary ary etsy amin'ny temple de la foi bypass andraikitra antsika fampianarana lehibe hananganana fototra vaovao ho an'ny fiainanao ny tokantranonao ho an'ny fidiram-bolanao sy ny hoavinao manao kisy vavaka délivrance ho fanapahana ireo karazana ozon'ny olona manakatao ozon'ny fitotonganana ozon'ny trosa ozon'ny sampy ary ozon'ny fantatra vavaka ho an'ireo karazana retina avy amina karazana ozona ihany tadidio a sabotsy fa fitony volana novambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter Andrefanambojanary ary etsy amin'ny temple de la foi bypass tena tsy maintsy afaka enao tsy maintsy miova ny fiainanao tsy ho azony devolopitena intsony anao hitondra ny vavaka ny toroteny ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ireo mpiara-miasa aminy ampifaliana lehibe no iarabana antsika mianakavy ary manonona ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo ilay efa matiky nefa velona mandrakizay ilay tsy maintsy niraisiny lanitra ilay nilaza fa andeha ary namboatra fitoeranao atsika ary ho avy ndraika haka atsika ary amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa zay nampanatenaina fa irano atenitsika ho namatsika hitaritsy atsika marina rehetra ary solovavantsika ary nyteneny milaza manao hoe isika raha dia tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy masina no mamonjy ny fahalemetsika ary efa mindray ilay ty atsika ka nanomeny zany an'ilay tokony ho faty a isolony elikotsika ampitombony amintsika anie zany fahasoavana be dehibe zany a isika izay manaraka hatrany izao fandarana izao tenako pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Tovina Rivotra Marivony manona ny fiadanan Jesosy tompoko ivavakantsika amin'izao fotoana zao metraka an'ity fotoana ty aho mbany fitariany fanahy masina raha eo sotranao zay satria dia tianao zay ary tena tianao satria mbola meno tombonandro fahasoavana famondrapoa fafahana mbola hiaino teninao amin'izao fotoana izao mangataka ny fanahy masina hitarika anay a resy lahatra fanahy masina hampianatra anay a ny fanahy masina hisolovavanay a ny fanahy masina hiasa ao anatin'izao sitrapon'Andriamanitra zay torina amin'ny alalan'izao onjam-peo zao a zay manaraka onjam-peo amin'ny fahitalavitra zay manaraka fahitalavitra amin'ny alalan'izao réseaux sociaux zao a nay zay zay toerana misy azy tompo a dia aoka ho jahina ho feno fahasoavana misaotra betsaka tompo amin'ny anaran'i Jesosy a amen lasa indray antsika pasteur ato amin'ny Isaia toko fa 7:30 no vakitsika andininy voalohany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty a Ezekia ary Isaia mpaminany zany Akamoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazain'i Jehova afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona dia nitodika nakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova o engane ka ho tsarovanao nandehanako teo anatrehanao tamin'ny famarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ninanaovako izay tsara eo masonao dia nitomany mafy dia mafy izy dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehova nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe zao no lazain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao efa nohenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro apiko 12 taona ny andronao sady amonjy anao sy ity tanany ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Siria aho ary aro ity tanany ity aho ka izao ny famantarana ho anao avy amin'ny Jehova alalanao fa Jehova hanao zany zavatra hanao zay zavatra nolazainy indro ampiverina ny aloko
hadiny folo aho araka nampidina amin'ny masoandro azy teo amin'ny diany ahaza dia niverina hadiny folo ny masoandro dia ilay ny dinany pastera. Isaorantsika ny tompo moa zany pasteur Alvarez manana fotoana tahaka an'izao ahafahana mizara ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny mpiaino sy ny mpijery atsika. Araky ny efa fantatsika moa zany satria mandeha eto amin'ny fahitalavitra eto ny filazana dia ny asabotsy fahafito ny volana novambra isika dia manana n'ilay fotoana lehibe sy goavana ho totosaina eto amin'ny temple de la foi na ny tempoly ny finoana eto a bypass sy eto amin'ny foibe nationaly les trois frères andrefana Ambojanary no ana totosana izay fotoana gezabe zay ary manerana andreo trano fivavahana vaon'ny oloko moa zany eraka Tananarivo tahaka ny ety Jerosalema Karaobato, ety Amboditsiry, Andotapenaka sy ny maro samihafa rehetra dia hitovitovy daholo ny lohahevitra rehetra izay iangana zany amin'ny fotoana io ny pasteur Alvarez. Ato anatin'ny baiboly moa zany pasteur dia mazava tsara ny tenin'i Jesosy manao hoe hotoriana amin'izao tontolo zao ny filazantsara ho avolombelona amin'ny olona rehetra ozy dia zay vao tonga ny farany. Tsy misy fizatavan'olona ao amin'Andriamanitra. Indray andro dia niteny ihany koa Jesosy manao hoe ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Dikany hoe le malahelo tsy ireo olona nidonany fahoriana hoe ny sanatria nisy mody mandry akory, fa le malahelo dia ny olona sahirana, ny olona mantra, ny olona marary, ny olona tratran'ny fanelikilihana, ny olona anankiray tsy misy fanantenana, ireny olona ireny zany baiboly hoe malahelo. Ary ny filazantsara no hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra. Inona moa ny filazantsara? Ny filazantsara dia ilay voasoratra amin'ny Korintiana 2:10 manao hoe ary ampahafantariko anareo rahalahy lay ary ampahafantariko anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra rahalahy ilay noraisiko dia ny filazantsara. Jesosy Kristy Tompo maty araka soratra masina, nalevina araka soratra masina, natsangana araka soratra masina, zany hoe Jesosy lay nanolotra ny ainy, nanolotra ny adiny, nanao ny famonjena ho atsika zanak'olombelona, izay ny filazantsara. Ka na olona sahirana, na olona mantra, na olona malahelo arabaky teny, na olona mijaly no manantona an Jesosy Kristy dia tadidio tsara fa zay manantona azy tsy mba misy lavitra mihitsy. Betsaka ny olona no vonjain'ny Tompo tao anatin'ny baiboly, raha tsy ilaza fotsiny tsika lay Marie Magdalene, ry Marie, ry Lazarosy, ry le vehivavy nandeha nandritra ny 12 taona sy ny maro samihafa dia no vonjen'ny Tompo reny. Fa tao ambadiky ny filazantsara, tao ambadiky ny azo fijalian'i Jesosy Kristy Tompo dia tsy olona anankiray no vonjeny fa zay rehetra mino ny filazantsara, mino ilay famonjena nataon'ny Tompo dia afaka manantona daholo, afaka mandray an'izany famonjena zany avokoa. Ary noho izay herin'ny azo fijaliana sy ny herin'ny famonjena nataon'ny Tompo izay pasteur Alvarez dia tafapita eto Madagasikara, eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ny filazantsara. Diso ny filazan'ireo olona sasany izay mankala ny fivavahana kristianina hoe razam-bazaha Jesosy, tsisy idirany vazaha amin'izany, tsisy idirany vazaha na gasy na japonais, fa zanak'Andriamanitra izy ary fitiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra nanirahana an Jesosy Kristy Tompo, ka izay mino dia ho voavonjy, izay mino dia ho afaka. Dia zay no antony fanambarana ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao, zany hoe mampafantatra ary mampatsiatsika indray fa misy mpamonjy tsika, misy mpanafaka tsika. Etsakilany koa nefa ny pasteur tsy voateran'ny malahelo ihany ny toriana filazantsara. Faraka ny resaka zay nataontsika teto omaly dia tonga ho an'ny olona manan-katao ihany koa ny filazantsara, satria ny olona manan-katao tsy midika hoe miadana,
ny olona manan-katao tsy midika hoe sambatra, ny olona manan-katao tsy midika kory hoe lafatra tanteraka ny fiainany, fa reny olona manan-katao reny indrindra aza no tena be problème. Ohatra fotsiny ny olona milliardaire no manana problème trosa amina milliard, fa tsisy idirany mpivarotranana mihitsy amin'ny trosa amina milliard, fa trosana voatabia raikesika 7 arivony azy ny olany. Fa ny olona milliardaire no manana problème any amin'ny banky 40 milliards 50 milliards 100 milliards d'ariary. Reny zany manana an'izay olona zay pasteur. Maheno an'izany ianao tena mivaraontsana mihitsy. Reo olona milliardaire no reo zany no mitsoka ny ampitany ranomasina any rehefa tsy voalohany trosa dia manokana ny tena ny monina ny ivelany any izy, fa tsisy idiran'ireo mpiandry baby foty hoe nde hitsoka ny ivelany izy, fa tsy voalohany versement baby foty. Fa reo olona zany saika hoe manana ny maizy azy nareo mpanao politika malaza reo zany pasteur no mialokaloka politika ny ivelany any rehefa tena tokoa pasteur Alvarez. Zany hoe zay ny teneniko anao hoe manan-katao izy, manam-bola, mety manam-pahefana, manana ny voninahiny, fa tsy sambatra, tsy miadana. Kanefa ny mahafinaritra dia ity pasteur, naniraka an' Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra ray tsy ho an'ny olona malahelo ihany, fa na dia ho an'ny olona ataoko hoe olona manana ny maizy azy. Jereo tsara ny amaky andaratsotra masina anakatsika pasteur ato amin'ny filazantsaran'ny marka toko 5:10 marka toko 5:10 dia eo amin'ny andininy fa 7:30 dia ozy ny soratra masina manao hoe ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy zany ny ainy dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Jereo tsara pasteur ity voasoratra ity dia voalaza fa kapiteny. Efa nazavantsika sy anao teto hoe ny kapiteny zany no manana grade faratampony tamin'izany fotoana zany. Zao moa zany ny kapiteny mbola ty ambanin'ny commandant, fa mbola misy zany atao hoe général brigade, général de division, général de corps d'armée, ny sous-amiral, ny amiral, ny maréchal ambony be ohatran'izany. Ka ity le rangaty zany ity grade na kapiteny ity no ambony indrindra tamin'izany fotoana zany. Manam-pahefana io, manan-katao io, manana ny maizy azy io, fa raha ny tantara zany ny jerena dia manana clé izy io satria tsy mahita ny masony, manana problème tamin'ny masony izy. Dia anisany anefa tompo-marika tamin'ny fandefonana an' Jesosy teo amin'ny azy fijaliana io kapiteny io, zany hoe panome baika hoe alefaso ry zalahy. Fa zao nahagaga pasteur tamin'ny fotoana nandefonany an' Jesosy Kristy Tompo ka maty Jesosy tamin'ny fotoana io ny jininika ny rahany rehefa nanomboka ny bantsina ny azo fijaliana izy, nanomboka ny todika tamin'ny azo fijaliana izy, nanomboka raha tantara zany fa tsy anaty baiboly dia ny fatsitsitra tany amin'ilay masony gila io ny rano Jesosy dia avy hatrany dia nahiratra ny masony. Dia rehefa nahiratra ny masony dia zay natonga azy ny teny manao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary azo antoka fa nandray ny famelan-keloko ity lehilahy ty pasteur Alvarez na dia mpanota be azy, satria jereo tsara fa nanomboka teo ny tena filazantsara, ny fahafatesan'i Jesosy teo zany ny tena nanomboka ny filazantsara. Ary io lehilahy kapiteny io no anisany nandray ny famonjena voalohany pasteur. Izy lehilahy kapiteny io lehilahy mpanan-karena io pasteur, manana ny voninahiny, manana ny fahefany, manana ny hajany. Fa saingy zao nandohalika izy dia nampidininy tahaka an'ilay fanazavana ny antsika tetomaly hoe rehefa nanantona tao amin'ny Elisa mpaminany namana boka dia marina be le fanazavana ny entinao maly hoe tsy maintsy ny esorona ny akanjom-boninahiny aloha, tsy maintsy ny esorona aloha mba ahitana ny tena abokany marina. Zay ny dika leo mandroa impito amin'ny Jordanne hoe anjaanja mihitsy aloha inona le aretinao marina fa aza takonana amin'iny akanjom-boninahitra ao iny, dia esory le akanjom-boninahitra ao dia hita tsara ny abokanao. Dia zao ndana amin'izay mitsofoka ao anatin'io ny Jordanne impito ianao, fa rehefa mitsanga avy ao anao ka impito feno impito marina dia ho hitanao fa ho sitrany ianao. Dia rehefa nanetry tena inamana, nanetry tena ity kapiteny ity, dia lazaiko aminao pasteur fa nahazo ny sitraka
lay fitahina lay fahasoavana izay noraisina izy ireo avy tamin'andriamanitra paster Alvarez. Marina dia marina zay fanazavanao zay paster ary dia zany tokoa no fiainan'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao hoe ny filazantsara dia natao hansarangan'olona rehetra. Misy ny miaramila araka izay teninao teo zay, misy miaramila, misy forsa moa zany ny malaza azy maloka na miaramila na gendarme na polisy. Misy olona fa ao anatin'ny forsa anatin'ny resaka hoe izay hoe fiarova manam-pahefana zay na gendarme na polisy na miaramila manamboninahitra mino an' Jesosy. Misy miaramila tsy mino an' Jesosy, misy ambany grady tsy mino an' Jesosy, misy ambany grady, misy gradé mino an' Jesosy. Tsy miankina amin'ny grady zany izy fa misy karazan'olona ihany koa tsotra mino an' Jesosy civil manana toerana ambony mino an' Jesosy civil tsotra atontono ny fiainana manana an' Jesosy mino an' Jesosy. Misy kosa nefany reo tsy mino an' Jesosy dia fangarongaro eo nefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tian'Andriamanitra isoverina dia ray aza fa samy tonga amin'ny famonjena avokoa. Ny arena sy ny toerana misy zany tsy misakana ny famonjena tsy ho tonga any aminao fa afaka mandray ina moa teo afaka mandray famonjena. Andriamato président américain Donald Trump zao paster dia laza pabe maso mihitsy izy hoe zaho izy dia nila fanampiana tamin'le patron lehibe sady mitondro moa ny lanitra patron lehibe eo ambony ao izy Jesosy Kristy no anarany naveriny indreo mihitsy hoe Jesosy Kristy izy ny patron koa izy no nanampy ana izy no natoy zao ana dia eritreto hoe na dia olona ambony faratapony eto ambonin'ny tany aza afaka miankina amin'ny Jesosy ary na ny 4 mai ihany koa ary amin'ny fandraisantsika teto ary amin'ny la réunion kely mpangataka mbola azo notoriana amin'ny Jesosy ihany koa zany hoe ty Jesosy ty zany mahay mahagaga mihitsy mahagaga ny filazantsara hoe afaka mahazo sarangan'olona rehetra na manan-karena ianao na mantra aza moa zany mila an' Jesosy manan-karena faratapony aza mila an' Jesosy ka ny atontono ve tsy ila an' Jesosy tena mila an' Jesosy mihitsy. Zavatra misy paster dia zao teboka faharoa dia zao ninona zany fijaliantsika eto amin'ity tany ity paster ninona fijaliana mba iresaka kely ara-panahy kely entre parenthèse ninona fijalianao eto amin'ity tany ity dia tsy azo oharina amin'ny fahasambarana zay miandry anao rahatr'izay ary io fahasambarana io eto ambony tany ianao dia efa mety afaka migioka fahasoavan'Andriamanitra ny fiarovan'Andriamanitra fitahin'Andriamanitra fa mety misy fotoana ianao mijaly tsy fantatra fa ny fijaliana tsy mahasakana tsy azo oharina azafady tsy azo oharina ny amin'ny voninahitra ny amin'ny arena ny amin'ny toerana izay metrahan'ny tompo antsika ny ray androany rehefa ny an-danina tsy azo oharina ary ninona koa toerana misy anao eto amin'ity tany ity tsy haiko hoe zay toerana mba tena tianao chef de service mba tena tianao lasa PDG ve zay va tena mba tianao sa ho lasa ministre misy moa zao ny olona amin'izao fotoana izao mikonkonona fatrana mba hoe ho avy ny fifidianana sénateur hoe zany tena mba tena tiany hoe misy toeram-boninahitra fa ny toerana rehetra eto amin'ity tany ity paster ninona toeram-boninahitra ninona volanao ny arenanao dia mbola tsy azo oharina ihany koa amin'ny voninahitra sy ny arena sy ny fitahina zay miandra antsika lanitra lehibe loatra zany lehibe loatra le zavatra miandra antsika dia sarotiny mihitsy Andriamanitra hoe nareo olona eny ambonin'ny tany na mantra ianao na manan-karena dia mila mandray filazantsara mila manatona an' Jesosy ka na ataoko hoe manan-karena ianao efa falitantsika ty moa zany toeratoerandreo olona manan-karena satria misy karazany olona manan-karena dia tsy manaiky hoe manan-karena misy karazany olona manam-bola fa izy tsy mety manaiky hoe manam-bola fa zao fotsiny tena hoe za tsy manam-bola tena moa tsy dia manam-bola tena moa tsy dia manan-karena nefa izy manan-karena nefa zay efa mbola tsy manana ihany ka ny toeram-panan-karena moa zany dia efa nambarambara teto ihany maly hoe manana efa misy an'le toetra tsy verenantsika tsonga many amin'izay fa hoe ny arenanao zay anananao io zany nataoko hoe ny président ataoko hoe ny anisan'ny olona hoe manam-pahefana lehibe indrindra première puissance mondiale ma paster ny président Trump amin'izao fotoana zao izay isy fifidianana moa atao any Amerikany États-Unis d'Américaine misy tantara lava be izy io zay mbola tsy azontsika resana fa tsy androany angamba fa misy tantara lava be satria resaka ara-panahy miady amin'ny zavatra io dia zavatra misy aloha dia zao na izy aza filoham-pirenena ataoko hoe ny izy rehefa mandeha mivahiny paster président Trump amin'ny toerana anankiray dia 2 kilomètre manodidina an'iny amin'ny fivoriana tsy azo asiana olona mivezivezy
2 kilomètre en toerany ivoriany monsieur Donald Trump dia tsy azony olona ivezivezena zany fa na dia tompo tany aranao dia tsy afaka makany an-tranao amin'le fivoriana zay alea zany satria enjana be ny ataoko hoe fiarovana zany président zany nefa zany olo zany mbola mila an' jesosy mila an' jesosy zay tenena za ozy izy dia mila an' jesosy ary miankina am' jesosy jesosy matoy zavanazy jesosy kristy tompo dia tsika zay ataoko hoe atonontono ny fiainatsika to hoe manan-karena tsotra zany ianao am'izao fotoana zao mety tsy manana garde de corps be de be anao iaronao mety manana garde de corps ihany ianao fa tena mila an' jesosy ianao etsy hoe Ezekia pasteur mpanjaka Ezekia zany mpanjaka zany tsy mpanjaka tsotsotra zany fa mpanjaka lehibe zany Ezekia zany a nanan-karena zany a nanana ny voninahiny sy ny lazany manana ny maramilany a manana ny volany a manana volamena tena lehilahy nambinin'Andriamanitra izy fa nisy fotoana narary ihany misy fotoana narary ihany na dia ataoko hoe sady niaraka tamin'ny tompo izy a nambinin'ny tompo izy a nasandratra ny tompo izy a resy daholo ny fahavaliny a fa nisy fotoana izy narary aretin'io dia aretina mahafaty azo antoka mihitsy fa tsy maintsy maty izy amin'io aretina io nefa izany aza dia mbola nantany tamin'Andriamanitra izy ary rehefa nantany tamin'ny tompo moa izy a dia nirahan'ny tompo Isaia ny teny taminy hoe afary ny fianakavianao fa ho faty ianao enjany zany afatra avy amin'ny tompo zany pasteur raha misy afatra avy amin'ny tompo tokoa miteny mana hoe dia mimana fa ho faty daholo tena ngamba tsy haiko tsony zavatra zay be dehibe ngamba no mibebaka be dehibe no miala amin'ny fahotana be dehibe no tomany mety sasandray misy sasandray mety dia voafaty any ty fa dia andao isotro sy inana zay mahafinaritra faraparana dia anao zay fahafinaretana faraparana dia mifaty any tsy mety raha faty any rehetra hoe faly maty anaty fahafinaretana sasandray mibebaka fa ity Ezekia ty na dia nanan-karena azy tsy nitena manao hoe ataotsika amin'le fomba fiteny mialatsiny an'le fomba fiteny antonaka anao revo be mihitsy mialatsiny zay ohatra zay zany fomba fiteny tsy zany nataony hoe ndana nidijabara dia barafarana zay mihaja nandeha daholo na whisky na niny tsisy azany tsy zany nataony Ezekia fa lasa izy nitodika nakany amin'ny rindrina dia nitomany Jesosy eo tsarovina andehanako tamin'ny famarinana teo anaty ianao ary vokatra zay vavaka Ezekia tamin'ny fony zay a dia namaly azy Andriamanitra ary Andriamanitra niteny tamin'ny Ezekia eniko ny vavaka nataonao ampitomboiko 10 taona ny andro iainanao ampitomboiko 10 taona zany hoe ndikan'izany dia hoe rehefa fahasoavana efa nomeko anao hatramin'izay ataoko multiplier par 15 ampitomboiko 10 ohatra hoe 1 milliard mipetrabolany tany amin'ny banque dia hoe ataoko 15 milliards zany ny volanao na 2 milliards ataoko 30 milliards satria lasa fois 15 zany na ampitomboana 10 indray zany ny fahasoavana zany hoe ho an'ny olona manan-karena zany pasteur rehefa tena mety toetra amin'ny tompo ka mety mandalo olana azy dia azo antoka fa tsy hopotika izany olo zany raha manatona Jesosy fa vao mainka hitombo ny fahasoavana ananany pasteur vao mainka ny tombo ny fahasoavana ananany tokoa pasteur Alvarez raha ohatra somary fitenitsakely ny tantaran'ity Ezekia ty a dia anisan'ny mpanjaka mba nampireharian'Andriamanitra izy io nampireharian'Andriamanitra satria nandeha tamin'ny fahitsiana nandeha tamin'ny fahamarinana nandeha tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra dia vokatra zay pasteur dia nitovy ihany tamin'ny andro Solomona sy Davida nisy lehilahy anankiray mpanjaka Ozia mpanjaka koa mitovitovy ihany zareo a vokatra le hoe fandehanany tamin'ny fahitsiana tery izy tamin'ny fanatsarana ny tempolo tao Jerosalema namafy tamin'ny ataoko hoe ho an'ireo mpiarabelona nanao soa zany dia vokatra zay a dia notahin'Andriamanitra ary tena nanan-karena dia nanan-karena dia nanan-karena tena ampanankarena zany re olona zany hoe ny olona iray zany pasteur Alvarez a dia afaka ny sondrotra ny fiainany na dia mbola eto ambony tany azy afaka ny hotahin'Andriamanitra rehefa manao soa amin'ny mpiarabelona aminy manam-pitiavana mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra tsy mikely aina mihitsy manao ny asan'Andriamanitra dia ny valim-pitio an'izy ireny a eo araka ny teninao teo aloha zany dia le fiainana mandrakizay fa ny eto ambonin'ny tany kosa tady tsara fa hotahin'Andriamanitra ary porofo mitoka mitera ny tantara ny Ezekia mpanjaka io afaka mamaky ny malaladalaka koa ny famakinana io tantara io amin'ny mpanjaka faharoa toko 20 sy ny toko 20 dia ahitanao hoe aive zany ny tantaran'ny Ezekia mpanjaka fa saingy izao pasteur
ny nahatonga nyty ferapara mialohan'ny fotoana ty filazana manjoa mialohan'ny fotoana zany hoe olona mbola tsy maty ny filazana manjoa efa tonga dia voalazan'ny baiboly fa ny avinavina ny fony izy io nisy fiavina vonana tafiditra zany dia adino ny Andriamanitra adino lay nanao soa tamin'ny mpiarabelona aminy lasa nieritreritra ny tenany izy manao hoe avy amin'ny herin'ny tenako no nahazahoako azao zavatra zao misy andalatsoratra masina ty zany tokony hotadiditsika foana ato amin'ity Deutéronome toko fahavalo ty tokony hotadiditsika foana ty teny ty nizany izy ianao zany mandren'izao fandaran'izao ny 7:12 izy hoe ary andrao ianao anao anakapo hoe tanjako sy ny heriko ny herin'ny tanako no nahavoriako zao arena izao fa tsarovo Jehovah Andriamanitra ao fa izy manome anao hery ahavory arena tsarovo izy Jehovah Andriamanitra ao zay manome anao hery avorianao arena zany hoe ny arena zany ny hery anankiray ahafahana mamory arena na ahafahany Ezekia mpanjaka namory arena dia avy amin'Andriamanitra fa ny nampalahelo moa zany dia ny ova izay atoepony Ezekia zay lasa ny avinavina lasa ny rearea nanadino an'Andriamanitra zany pastera dia tokony ho lesona ho an'ny manan-katao ho an'ny olona manana fahefana satria indrandray tsika manam-pahefana na olona manana ny maizy anao ianao rehefa atao hoe mbola tsy eo amin'ny fitondrana ohatra zany pastera dia mila mpivavaka mba eto-mbavaka pastera mba ataovy an'izao pastera dia ary melohan'ny dirana ny amboro-panjakana azy mbola maka-piandro sy pastera ihany koa mbola androka devoly fa rehefa mandeha ny fotoana ka miorina tsara ny fitondrana manomboka manan-karena manomboka manana ny maizy azy dia adino Andriamanitra adino ny mpanompon'Andriamanitra adino lasa ohatrany hoe ankilabao mihitsy azy zany zavatra nitranga tamin'ny andron'ity Ezekia mpanjaka ity pastera Alvarez ary lesona tiany hotsoahana ao anatin'ilay izy dia hoe mitovy ihany na tamin'izany na amin'izao vaninandro iainantsika izao mitovy io ary zany natonga nyty tenako aminao hoe feraparamelohan'ny fotoana ty hoe tamin'izany dia narano mafisaika maty Ezekia mpanjaka ozy dia tonga Isaia mpaminany moa zany ny marihana tsara fa tia biany Ezekia mpanjaka ary mpinamana akaiky ry zareo fa Isaia mpaminany tsy afaka manodina ny tenin'ny Jehovah hoe ahoana ny anodikodonana an'ity hoe marary mafy ianao fa mbola sitrana faminana ireto avy ny fanafondohaninao fa ny marina ihany ny tenen'ny Isaia mpaminany hoe ho faty ianao fa afary ny ankonanao ina moa nodika hoe afary ny ankonanao le afatra tian'olona zay leto pastera tsy hainy amin'le hoe ho faty ho niaraka izy tsy diany loatra fa le afatra dia hoe misy afatra vany amin'ny Isaia mpaminany zao ny antony noho ny fiavina vonantsika tsika tsy tia lalan'Andriamanitra tsika lasa mpanan-karena manan-katao dia lasa miavinavina amin'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra lasa manao tsinotsinona ireny olona manompon'Andriamanitra reny zay le afatra dia hoe raha toizana zany io fa tsy ao anaty baiboly misy raha toizana le izy dia hoe aza manao tsinotsinona n'Andriamanitra aza manao tsinotsinona reny mpanompon'Andriamanitra reny zay ny hevitra io pastera Alvarez dia zero tsara fa be lehibe ny mahita olana tsy ampozina pastera misy problema tsy ampozina tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray fa izy tsy mahalala hoe ianao anie misy fotoana naniratsira mpanompon'Andriamanitra lazainao fa tsy misy valeur an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny na ny fiangonan'Andriamanitra lazainao dia za mahita pastera ohatra fotsiny atao anatin'ny fiangonana misy atsika ato be lehibe ny mpomasy ny ovafo ato misy pomasy nandritry ny 430 taona tato pomasy ray le pomasy le tena mpamosavy reny miova fo lasa pastera misy mpangalatra tena mieky mihitsy izy fa mpangalatra dalo fa niova fo lasa mpanompon'Andriamanitra misy olona tena ratsolona zany dia hoe mpanota be tena mpanota be fanovain'Andriamanitra izany nanova azy fitoriana ny filazantsara tahaka an'izao be dia be ny olona tsisy nenina tsy manam-bola tsisy na tianina hoanina aza fa omena frizy rehefa mandeha mody dia reny olony reny no ampianarina sitrapon'Andriamanitra dia lasa tahin'Andriamanitra dia avy eo reny le manome fafoloka reny le manome fiarah-miasa amin'ny asan'Andriamanitra dia misy olona mandalo problème amin'izao fotoana zao dia miteny izy manao hoe reny fiangonana reny mangoroka reny fiangonana sekta reny fanasana atodohan'olona dia nefa tsy mahalala akory hoe tena Andriamanitra neny nanangana an'ilay fiangonana Andriamanitra neny naniraka an'ilay mpanompon'Andriamanitra
dia iona voany Ezeka mpanjaka io paster Alvarez nanao tsinotsinona ny Isaia mpaminany. Isaia mpaminany nefa nitondra hafatra mazava foana ary Isaia nahalala fa ny antony nitahinanao any Ezeka ka avy amin'ny toroteny avy amin'ny afatr'Andriamanitra noho ny mbola famindrapon'Andriamanitra. Fa saingy izao rehefa nivadika tamin'Andriamanitra izy potika ny fiainany. Za milaza aminao paster Alvarez fa tsy misy olona manan-katao zany na olona manana ny maizy azy ka tamin'ny zavatra tsy madio na ny zavatra hafa nazahoanao ny arenanao tsy maintsy mifarany fampiteny io na hoe manan-katao ianao dia manomboka miavinavina aminao tsinotsinona ny hafa tsy tia lalan'Andriamanitra dia jero tsara ty tantara ty fa ratsy be nefa raha n'io tantara io fa ny azy zany anisan'ny nafinaritra tamin'ity Ezeka mpanjaka ty paster voalaza ny baiboly eto hoe nitodika any akany amin'ny rindrina izy dia nivavaka. Inona moa ny hevitra zany hoe nitodika any akany amin'ny rindrina izy? Ao amin'ny Isaia 5:25 dia hoe ny eloko areo sy ny fahotanareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, efitra mampisaraka any amin'ny dika teny hafa dia tena hoe rindrina mihitsy rindrina. Dia io rindrina io no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Dia jereo fa nitodika anakany mihitsy Ezeka mpanjaka. Dia rehefa nitodika anakany izy dia nivavaka tamin'i Jehova nangataka ny fanoram-pon'Andriamanitra ka nilaza manao iengany eka mba ho tsarovanao no nandehananao tamin'ny fahamarina teo anatrehako satria izy nahalala fa misy rindrina be mampisaraka anazy amin'Andriamanitra. Fantany io rindrina be nampisaraka anazy tamin'Andriamanitra io ary zay no tonga anazy nidradradradra manao hoe iengany mba ho tsarovanao, iengany mba ho enonao indray ny feon'ny fitarainako. Dia taorian'izay moa Andriamanitra pastera rehefa hibebanana izy mamela heloka foana izy tsy azo fitahana fa izy be fitiavana. Dia rehefa tena misy olona mibebaka marina amin'ny fony dia mamindra fo Andriamanitra ary teto ny zavatra nafinaritra rehefa nibebaka marina Ezeka dia ny zavatra azo indray zany dia hoe ampiana 12 taona indray ny andro iainanao na ratsy be n'ilay izy fotsiny tonga dia fantatra hoe afaka 12 taona zany maty. Tsara aloha efa 12 taona fa tonga dia fantatra zany ny daty aterahana ohatra hoe 2021 zany dia tsy maintsy andeha amin'ity taona 2021 ty. Raha amin'izao andrenantsika izao zany dia any amin'ny 2035 lavalava ihany fa na tiana na tsy tiana zany tsy maintsy mandeha amin'ny 2035. Dia vokatry le initra izy le fahotana ny fiavinavonana dia lasa zavatra ohatran'izay le izy. Dia ny nafinaritra nefa paster Alvarez vokatry fibebany Ezeka io dia be dehibe ny valim-bavaka azy satria Andriamanitra mihitsy ny teny manao hoe hamonjy anao sy ty tanàny ity amin'ny mpanjakany Asiria. Mpanjakany Asiria zany dia anisan'ny firenena anankiray fahavalon'ny zanak'Israely ngezangeza ihany io firenena io tamin'izany fotoana zany dia nefa ny nafinaritra moa zany dia resy ary araka ny fampianarana efa nentsika teto dia Ezeka mpanjaka tsy niteraka fa tao arinan'io izy no nahazo an'ilay taran'le zanany anankiray Manase no taranaka azony vokatry ty fibebany Ezeka mpanjaka ty. Zany hoe raha misy zany mpanan-karena pastera mety amin'izao fotoana izao fa manao todika voan'Andriamanitra efa tsy tia lalan'Andriamanitra kanefa efa manomboka marary ny tenanao satria Ezeka mpanjaka ny nazo anazy teto aretina tsy sitrapanafody kansera kansera teo amin'ny tongotra nazo azy dia tsy sitrana mihitsy io aretiny io. Zany hoe misy vanim-potoana zany misy aretina efa tsy sitrana eo amin'ny vatanao dia mandehana malaky mitodika amin'Andriamanitra tahaka nataony Ezeka mpanjaka dia ao arinan'izay Andriamanitra no manafaka sy manasitrana. Araka ny teninao teo pastera hoe raha ohatra misy mpanan-karena tokoa na olona ambony anankiray izay manao tsinotsinona an'Andriamanitra. Inona moa zany hoe manao tsinotsinona an'Andriamanitra? Tsy miraharaha zay fivavahana any izy teny ratsy tsy akijanona manelingelina foana manao mahita hevitra foana izy anelingelina na fiangonana anankiray na ny toko-pivavahana amin'izay tena any Jesosy anankiray marina dia mahita fomba foana izy entina hoe hisabotena anelingelenana naovana chantage tenena ratsy ary mahavita manevateva mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny ainao manjery
tsy manevateva be manompa direct be koa fa mety hoe manambany manao tsinotsinona manamaivana misy karazany olona ohatr' zany manapahifana misy karazany olona manan-karena tsy miraran'andriamanitra ohatr' zany rehefa hoe fanimpotsampy no atao rehefa le fanimpotsampy be reny eto Madagasikara mampalahelo paster mampalahelo zavatra misy eto Madagasikara fa raha makany avaratra anao de misy fanimpotsampy any matanjaka be makany atsinana misy fanimpotsampy any makany andrefana anao misy fanimpotsampy makany atsimo ianao eta voatany aty ambonimbony eta voatany tena ampovoany eta voatany ambanimbany fanimpotsampy ary ndraindray izy ireny de mandeha mivatana amin'ny hainao manjery manerana nosy de ohatrany hoe manao publicité en liste ohatrany hoe manaiky hoan'le olona mijery zany ohatrany hoe manaiky an'le zavatra zay drako io nefa mpanan-karena ny akamaroan'ny olo reny manana katao manana maizy azy olona ambony manana hevitra tsara entina mpantsoana ahoana moa paster no lazainao fa tsy manana lazain'ny olona sasany tsy anao moa zafady fa lazain'ny olona sasany hoe tsy mahay mpitondra ny mpitondra de tena manana hevitra tsara paster be deabe ireo mpitondra antsika ireo manana hevitra tsara hevitra mipetrapetraka hitanao mihitsy hoe nianatra na hay manana expérience fa misy amin'ny sasany misy sasany mahomby sasany moa misy sasan'le mino an' Jesosy mahitanao fahomby azy fa misy sasany le tsy mino an' Jesosy de mahatsapy izy ireo hoe ay misy zavatra tsy vitan'ny fahaizany ihany ay misy zavatra tsy vitan'ny fahendreny sy ny fahalalany ihany fa tsy maintsy mila an' Jesosy ka de mbola tsisy problème ho anao raha mbo atsika mpanan-karena ho anao mpanan-karena ho anao manam-pahefana tsy de mbola tsy tonga amin'ny problème amin'ny fiainanao dia manompo an'Andriamanitra manompo tena mitodi amin'i Jesosy Kristy tompo tena miantsony anarany satria Andriamanitra raha miditra tsehatra amin'ny fiainanao tsy hoe anapotika anao miantiliany ao fandravanao fa ho an'ny olona anankiray paster zay mini tsy te alalan'Andriamanitra de ho ahitrin'Andriamanitra mihitsy izy misy an'izany eto anaty tantaran'ny baiboly ato paster misy karazana olona anankiray tena nahitrin'Andriamanitra any amin'ny farany ambany aloha izy tany amin'ny farany ambony de nahitrin'Andriamanitra any amin'ny farany ambany de aveo naverin'Andriamanitra any amin'ny farany ambony re le Andriamanitra koa ne mamindra fo io Jesosy paster tena mamindra fo sy miantra io rehefa ibebanao izy araka ny tenao teo paster ka tena ivoniny bebaka mary anao mamindra fo sy mamela heloko izy so ato amin'ny bokin'ny Daniela ato paster bokin'ny Daniela toko faefatra misy an'izao teny zao na amin'ny Nebukadnezara izy ty zao andiny fa araiky amby roapolo izao ny hevon'ny mpanjaka ary amin'ny anaran'i Jesosy zao ny hevon'ny mpanjaka ary zao no tendriny avondrindra zay miatra amin'ny tompoko lahy-mpanjaka horoahana hiala amin'ny olona ianao ary ny fonenanao any amin'ny bibidia ary ampinanina ahitra toy ny omby ianao ary hokotsan'ny andon'ny lanitra ary fetrandro fito no lanina aminao mandra-pahafantatrao fa ny avondrindra manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka ny manome zany ho an'izay tiany tena sainy namelana ny fotony ny fanjakanao mbola ampidiana ho anao tokoa rehefa fantatrao fa ny lanitra no manapaka eo zany izy de manambara ny sazy mahazo any Nebukadnezara zay nyrehare manao hoe tamin'ny hery koa raha nanaovana an'ity Babilôna ity nyrehare de efa niala avany zany sazy fa misy torohevitra kosa nefa ny avy amin'ny Daniel sao torohevitra avy any amin'ny Daniel andiny faefatra amby roapolo koaoka ka sitranao ny anatra ry mpanjaka ka dia ny famarinana no ety mampitsahatra ny fahotanao ary ny fiantranany mantra no ety mampitsahatra ny heliko ao fa nireo mba ampaharetina ay ny fanjakanao ny fa 10 izany rehetra izany nanjoan'ny Nebukadnezara mpanjaka zany hoe misy mpanjaka anankiray zay nisan'ny tena teo faran'izay manan-karena faratapo ny paster teto amin'ny tantarany zanak'olombelona teto amin'ity tany ity mpanjaka anisan'ny nanan-karena indrindra zany atao hoe Nebukadnezara izany Nebukadnezara mpanjaka nanan-karena nanana maramila matanjaka zay rehetra ny ilainy tsy zavatra izy moa zany tsy hoe vitany hoe mpanjaka fa amperora zany hoe mpanjaka ny mpanjaka zany izy mpanjaka faran'izay manan-karena matanjaka faran'izay endry fa rehefa niavinavina kosa ny fony tamin'Andriamanitra nanao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra niavinavina tamin'Andriamanitra teo izy Andriamanitra hoe fa lasa biby nirokakitra teny an-tsahateny ity mpanjaka ty zay ny sazony lasa omby lasa ninona vilona ohatrany omby tonga de lasa nakany atsah de ninona vilona sady mihinana vilona ry zay ny afaran'le mpanjaka be teo nampalahelo ny afarany de memezan'ny olona fotsiny manary lamba boridana mandehandeha tsy fantany ozy ny ten'Andriamanitra mandra-pafantatra ao fa ny avondrindra manapaka amin'ny fanapahana sy ny fanjakana ty amin'ny olona
de ny afarano moa nodianiny sainy ivavaka amin'Andriamanitra amin'izay anompana Andriamanitra rehefa vo zany izy rehefa atao anaty fahoriana atao anaty fijaliana atao anaty fahantrana lalina sy nisy nininona tsony irery rehefa nody kelikely ny sainy tany atsahatany nodianiny sainy zay rehefa mindrapon'Andriamanitra nodianiny sainy de aveo izy nitodika tamin'Andriamanitra Andriamanitra za kosa de manomboka izao de ibebaka ivavaka aminao fenao rery any Andriamanitra de taoriana zay fibebana zay paster naverina indray izy naverina indray izy nefa raiky amin'ny telopolo manao hoe rehefa tapitra ny andro zao Nebokadnezara nananatra masoko tamin'ny lanitra de niodiko tamiko indray ny saiko ka de nisaotra ny avo indrindra aho ary nidera sy nakalaza zay velona mandrakizay ny fanapahana de fanapahana mandrakizay ary ny fanjakany atratra ny taranaka faramandimby ary nyponina rehetra ety an-tany atao tsinitsinina ary manao zay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amponina ety an-tany izy ary tsy misy masaka anazy na manao aminy hoe inona ny ataonao tamin'izay dia nody tamiko ny saiko ary nody tamiko koa ny falehibeazako sy ny voninahitra sy ny tabian'ny fanjakako ary ny mpanolotsaiko sy ny andrian-dahako ny katsakay ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho sady nanampy ho ahy ny fahalehibeazana malaza ary noho izany zao Nebokadnezara midera sy manandratra ary makalaza ny mpanjaka ny lanitra marina avokoa ny asany rehetra ary araky ny rary ny lalany ary zay mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy ahetry tena fibebahana lalina nataony Nebokadnezara ty rehefa atao anaty problème anao koa zay mety nanakarena ianao taloha fa ravy ianao am'izao fotoana zao nanana izy azy ianao fa ravy ianao mety teo amin'ny tanàna nisy ianao nanakarena indrindra tamin'izany fotoana zany folo taona lasa de folo taona lasa teo amin'ny toerana nisy ianao tamin'ny taranaka nisy ianao tamin'izany fotoana zany ianao ny rehare sy tena atao hoe vatona sontro ny tany am'izao fotoana zao nefa ianao anaty fantrana fijaliana fampitehana norohana ny ala tamin'ny olona hoe tsinitsinina tsony ianao nataon'ny olona ohatran'ny fako ny mialatsiny amin'ny fomba fitena nataony ohatran'ny fako ohatran'ny maloto ianao fa mbola afaka miverina amin'Andriamanitra ianao afaka mitodika amin'ny Jesosy ianao afaka manandratra amin'ny masonao ianao ka manao tahaka ny Nebokadnezara hoe Andriamanitra miverina aminao mibebaka aminao rehefa nody ny sain'ny mpanjaka tahaka le zanakadala rehefa nody ny sainy de nitodika tamin'ny rainy rehefa nody koa sain'ny Nebokadnezara nitodika tamin'ny Jesosy mitodia amin'ny Jesosy ianao am'izao fotoana zao fa Jesosy afaka mamerina anao amin'ny toerana nisy anao taloha ary izy ny ten'Andriamanitra hoe Nebokadnezara de mbola nanampy ny fahalehibeazana sy ny voninahiny zay nananany teo aloha vokatra zay fibebahany zay pasteur marina zay pasteur ary na olona manam-pahefanana manakatao na manan-karena ka mety efa nandahoanao tokoa ny fanananao de tsy voatery hopotika hatramin'ny faran'ilay olona pasteur raha amin'izy mandrehany ty fandarany ty manomboka ibebaka tahaka ny Nebokadnezara ozy ny soratra masina dia azon'Andriamanitra averana zay zavatra izay fa saingy zao fotsiny hoe Nebokadnezara teto ny akitongotra matanana fa zao Andriamanitra pariny lanitra sy ny tany zao ny Andriamanitra fa tsy hoe afaka indray de lasa nanompo sampy zay zany mariana tsara misy zavatra eto ambonin'ny tany pasteur Alvarez tsy vitan'ny vola tsy vitan'ny fahefana tsy vitan'ny arena fa tsy maintsy mila an'Andriamanitra tsy maintsy mila an'Andriamanitra ny olona anankiray tsy voatery anana problème vao mila an'Andriamanitra tsy voatery arary vao mila an'Andriamanitra fa eo amin'ny toerana misy anao mbola milamina mbola tsy misy korotana eo am'izao fahefananananao zao tena mbola mety tena mety ene zany dia eo mihitsy ianao tena mila an'Andriamanitra n'olotsainanao matoa pasteur nisy mpitondra fanjakana tao anatin'ny baiboly naharitra 70 taona David zany naharitra 70 taona sy Saul naharitra 70 taona matoa naharitra be ohatran'izany de nisy fahendrena zay nianarany tamin'Andriamanitra nisy tolotsaina zay nomeny an'Andriamanitra ray andro nisy olona anankiray manakatao zay nangataka vavaka pasteur de marary tao amin'ny kibro ny zanany vavy tantara mampalahelo moa izy fa resako ihany de zao ny tantaran'zareo zany hoe anakoroa vavy ny zanany de le zanany vavy matoa narary tao amin'ny kibrony tao de nentina tany asy tany Inde moa izay de nisy firenena maromaro nitondrana an'le zanany na nidididina amin'ny 20 taona teo le zazavavy de nitsabona tany ivelany tany zany moa zany la resaboly zany tsy mahaory anazy zany de
anyverina avy any andafy vitany fitsaboana tonga teto Madagasikara maty le ankizy vavy kely de izy tafahoana tamin'ny tenana io a de zao ny tenin'le rangaha le ray aman-dreny le zazavavy hoe mitovy tsy misy valaka mihitsy pastera ozy am'lay zanako vavy matono nody mandry lay maty iny tia aretina mahazo an'ity zanako faravavy ty fa ataovy zay mety pastera nareo malaza manao délivrance ataovy re pastera zay mety fa hitantsika eo ihany ny atao de ianao tokoa tena manao zay mety satria rehefa misy olona manatona anao de ny mety zany de tena manao ny mety ianao de voalohany indrindra aloha pastera de ina moa le hoe mety le mety zany dia mampianatra ny olona anao anana fanetretena indrindrandrindra hoe mpanakarena manam-bola manana ny maizy azy le olona de ampianaritsika foana ho tahaka n'ilay tamin'ny androny tantarany namana iny hoe manetry teny ianao de manomboka mivavaka ianao manomboka miala ny Andriamanitra izy fanompo-tsampy ianao satria raha ohatra ka fanompo-tsampy na kalanoro na tromba na zahoanao an'ilay fananana na fanafody de misy ozona le zaza misy ozona le ray aman-dreny misy ozona le vola misy ozona daholo zavatra rehetrarehetra ataony de misy vavaka fanapahana ozona vokatr'ireo arena maloto sy zahatra tsy izy rehetrarehetra ireo ka raha olona tsy manana fanetretena de tsy ho tafavoaka mihitsy na hiteny amin'ny pastera hoe ataovy zay azo atao nieritreritry le olona matsy hoe ataovy mihitsy re zay azo atao de hoe ataovy zay fomba anasitrana azy kanefa tadio fa ny pastera akory tsy mpanasitrana ny pastera tsy nianatra momba ny fitsaboana fa ny pastera ny tena voaositr'Andriamanitra dia misy fahasoavana manokana miaraka amin'ny tanany misy hery manokana miaraka amin'ny feoany misy fanasitranana miaraka aminy dia nampianarina azy ny mahakasika ny fanetretena nampianarina azy hoe tsy maintsy miova Andriamanitra ianao hatram'izay ianao mety tsy nivavaka tamin'izany Andriamanitra Resy Jesosy Kristy tompo zany fa Andriamanitra hafa ny vavana tsy maintsy ianao ary tsy hoe ray volana eo any pastera ny tena mahafinaritra amin'izy ny an'Andriamanitra zany rehefa manompo azy ianao tsy any amin'le ray volana na roa volana fa mahafinaritra amin'Andriamanitra de manompo azy mandrakizay ary ny olona manompo an'Andriamanitra tsy hoe andevozony mandrakizay fa omeny fiainana mandrakizay meny fiadanana mandrakizay meny fitsarana mandrakizay de eo matetika ny olana mmpanakarena sasany ny olona manakatao sasany zany le hoe ivavaka ela be anompo an'Andriamanitra ela be de hiala amin'ireo namana ratsy mpanao kolokolo sy namana ratsy dalam-bolona tabatra sy ny maro samihafa ireo de hiala amin'ireo zany de ahoana de zay ny mahatonga an' Jesosy ndray andro no mialatsiny no tena teteny ty nampianatra ihany Jesosy ndray andro manao hoe sarotra amin'ny mpanakarena ozy ny idirany amin'ny fantsakany lanitra tsy hoe tsy ho tafiditra amin'ny fantsakany lanitra mpanakarena fa ho sarotra ny hiditra amin'ny fantsakany lanitra ny antony pastera raha vao tsy manana fanetretena ka mahafoy fotoana mahafoy tena hoe mahafoy ny voninahiny manetry tena de ho sarotra aminy ny andray an'izay fiadanana avy amin'Andriamanitra zay ka antso lehibe no ataontsika manao tahaka ny Ezeka mpanjaka nitodika tamin'Andriamanitra izy ny farany nanompo an'Andriamanitra ary niverina tamin'Andriamanitra de Andriamanitra namela heloko sy namindra fo taminy toronao zao anjaranao zao raiso ny anjara fahasoavana tokony anao zany fa tianao Jesosy ivavaka tsika tompoko raha malalo misotranao ny anaran'i Jesosy Kristy ny afaka nampianatra ny teninao teto tamin'ity androany ity averiko aminao ny fakasitrahana ny voninahitra ny fiderana tsara indrindra fa ianao no masina ianao no mendrika ianao no mahagaga ray malalo aoko zany teny zany toetra betsaka ao am-poniny tsy raray aby ny olona sahirana na ny olona tonontonina ny manaka tao na manam-pahefana ny mila toerana misy azy dia samy mandray ny anjara tandray fomba andraisan'izany atao famonjena izany misaotra tombo amen amen farany eo indray ny fiarahantsika tamin'ity androandroany ity zany toizantsika manaraka raha mbola sitrapon'Andriamanitra veloma tompo ho antsika vahoaka anatananarivo tsy ny manodidina vahaony oloko vahaony fotoana lehibe tsy goavana hanapatapahana hanongotana ireo fototsy avy amin'ny fanompo-tsampy ozon'ny olona manakatao tsapanao rava ny fiainanao ny totongana fotoana lehibe tsy goavana izay notendren'Andriamanitra manokana ho anao sy ny akonanao sy ny fiainanao manokana manomboka ny sabotsy fa fitony volana novambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont Goûter andrefana Ambojanary ary etsy amin'ny Temple de la Foi bypass
andraikitsika fampianarana lehibe hananganana fototra vaovao ho an'ny fiainanao ny tokatranonao ho an'ny fidiram-bolanao sy ny hoavinao manao kisy vavaka délivrance ho fanapahana ireo karazana ozon'ny olona manakatao ozon'ny fitotonganana ozon'ny trosa ozon'ny sampy ary ozon'ny fantatra ivavaka ho an'ireo karazana retina avy amina karazana ozona ihany tadidio a sabotsy fa fitony volana novambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny Mont-Goûter andrefanambojanary ary etsy amin'ny temple de la foi bypass tena tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy miova ny fiainanao tsy ho azony devolopitena intsony anao hitondra ny vavaka ny toritely ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ireo mpiara-miasa aminy